Renirano mangoky, renirano faharoa lehibe indrindra eto Madagasikara, azo trandrahana ho fampiroboroboana ny famokarana. 700 kilometatra avaratry ny faritra Atsimo andrefana no misy azy. Manana velaratan midadasika ny faritra Atsimo andrefana, izay azo avadika ho farimpambolena ary azo ivelarana sy ampiarina hafa. Ho fanatanterahana ny velarano fasivy, nosoritan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fahavitantena ara-tsakafo sy arabary. Manana fanamby ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona anokatra velaratany vaovao amokarana hatrany amin'ny 200 hektara ka anisan'izany ny ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Faritra Atsimo andrefana, faritra anisan'ny mamoaka bary indrindra eto Madagasikara. Ny tetikasa PPBM, tetikasa ho fanitarana ny lemaka Bamangoky, tantanin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona nahazo famatsim-bola 470 tapitrisa ariary avy tamin'ny banky afrikanina momba ny fampandrosoana. Tanjona ny amokatra amin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa sy anajary ny lemaka efa misy. Ny efa vita moa tamin'ny fanajarianan'ny tany teo voalohany, ny fanamboarana, ny fanarenany, dia nahavita tsika any amin'ny 5,000 hektara mahery any. Tamin'izany tsika no be dia be ireo asa vita, ireo canal, ireo hydromécanique izy ny fitenin'ny vazaha, dikan'izay dia ireo vanety sy ny sisa sy ny namany izay nampiasa tamin'io fotoana io. Ary amin'izao tsika miteny izao dia mandeha tsara ireo zavatra ireo amin'izao fotoana izao izay hitantsika eo. Ary amin'izao zany noho ny fahabetsan'le rano, azonao tratrarintsika zany amin'ity projet vaovao fanitarana ity dia any amin'ny 5,000 hektara koa. Koatra ny asa fanitarana ny velaran-tany, nisy ny fanohanana ireo tantsaha amin'ny fitantanana ny fananantany, ny fikarakarana ny taratasy sy ny tany ho an'ireo amboly eo amin'ny tany voajary, fanohanana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo tantsaha, fanomezana tohana ara-teknika sy fampitaovana samihafa. Tany tena mavokatra tokoa ny lemaka mangoky rehefa ampy ny rano. Manaporofo izany ireo efa nisitraka ny fanajariana efa vita. Talonina fahavitany barage io nidina io, agny amin'ny 4 tonnes 3 tonnes izy tao. Fa lafa ndreka anaoriana avitany barage io, tena matanjaka be azy zao satria io rano ny force, vita soma sara be voay, vita 100%. Zay ka manantena amin'izay fotoana zao dia agnaty aby faritra Asimo 6 tonnes l'hectare. Gn'agny amin'ny faritra avaratsy 7 tonnes l'hectare. Hitanao fa mazava ho azy fa lafa ndraiky vita ny barage dia fa mazoto anao andeha hiasa dia fa magnategna sahada ao zao fa azo 6 tonnes l'hectare, io ano 5 hectare vita koa dia ahitako 30 tonnes amin'ity. Fotodrafitrasa goavana sy atao aharitra no namboarina miainga teo amin'ny vavaran'ny Bevoay mba anondrahana sy anajariana lemaka vaovao hatramin'ny 2,000 hektara ka nizaratelo ny asa natao. Ny ampahany voalohany zany fanatsarana fanaovana béton canal avy any amin'ny prise sy fampiakarana le canal efa nisy teo amin'ny 13 kilometatra mahery efa vita tamin'ny herintaona. Canal lehibe ity misy antsika ity izay mitondra rano any amin'ny 14 mètres cube seconde any ho any andala vita izy zany zao. Dia ny mandeha zany amin'izao le mpinana azy fanarenana le tany dia fanaovana fototrasa lehibe amin'ny resaka fanondrahana ny canaux d'irrigation no tena mandeha zany zao sy ny ataoko hoe piste lehibe miaraka amin'ireny. Dia ny sisa tao anatin'ny 5 volana sisa zany mametraka le sokajina fotodrafitrasa fampidiran-drano manaraka, canaux tertiaire sy ny quaternaire, dia ny resaka drain dia mamita le piste manaraka an'ireo ouvrage ireo izay eritreretana hoe izay moa ny tanjona zany hoe tsy maintsy fitaina alohan'ny farantaona mba hahafahana mamboly an'le tany amin'ny fiandroan'ny taom-pambolena amin'ny taona ho avy. 7 volana taorian'ny fanombohan'ny asa dia maro ny zava-bita sy ny fiovana hita toy ny teo amin'ity toerana ity izay radier ary novaina pont flottant mba ahafahan'ny rano mandalo sy mikorisa tsara. Lakan-drano mirefy 1,50 kilometatra mahery no vita béton. Eo amin'ny asa fanajariana efa misy ny velaran-tany vita planage. Orinasa mpitao raharaha miisa 5 no manatanteraka ny asa ka 3 no orinasa malagasy ary 2 no vahiny.
Ny fiandohan'ny volana desambra 2024 lasa teo tonga nidina ifotony nijery ny fizotran'ny asa tanterahan'ny tetikasa fanitarana ny lemaka Bamangoky ny ministra tompony andraikitra. Eto amin'ilay toerana ety zany zao aperinasa tanteraka aloha le orinasa manatanteraka le asa ty zany zao. Zany hoe ny tena tiana tsindriana manokana tena hoe tanimbary vaovao zany no ajarintsika eto hoe tena fanajariana goavana be mihitsy satria tatsika efa tsy mbola misy fambolem-bary eto tena hoe vao no ajariana vaovao tanteraka. Ty zany zao manao canal de drainage tsika eto fa hitatsika eny amin'ny rehetrarehetra eny koa zany misy areo le canaux secondaire misy canaux autoporté zany hoe natao béton daholo zany le fotodrafitrasa rehetrarehetra manontolo aty amin'ny taona ho avy vita tanteraka ty asa ty any amin'ny volana septambra any dia isy tanimbary farafahakeliny amin'ny 10,000 hektara zany vaovao. Avy eo zany mbola ho hitatsika eo ny fandaminana amin'le hoe satria tany tsisy namboly teo aloha hoe ahoana zany ny fomba fitsinjarana ny fampiasana an'izay 10,000 hektara zay. Sécurisation foncière zany tsy maintsy atao ihany koa miaraka ministère miandraikitra an'izany alohan'ny tsinjarana an'ilay tany zany ho an'ny mpamokatra. Isy ho an'ireo ilay tantsazy efa tetia toerana zany zareo zany lara-pamehana fa isy toerana ihany koa zany apetrakintsika manokana ho an'ireo ilay mpampiasa vola eto toerana ihany koa anao fambolena lehibe sy moderna dia isy ihany koa zany araka reny tenen'ny filohan'ny republika reny zany ahafahana mametraka an'ireo ilay zay te ampiasa ny volany fambolem-bary amin'ny faritra atsimo andrefa ny faritra bevoay ny faritra tao anatin'ny volana vitsivitsy dia hita fa tena nandroso ny asa izay tanterahan'ny tetikasa ho fanitarana ny lemaka Bamangoky. Moa zany eto amin'ilay fionan'ilay canal principal P1 sy ilay canal principal P2 vaovao zany. Raha zavay kely zany ilay P1 zany dia nanondraka ny Bamangoky hatramin'izay zany eo amin'ny 10,000 hektara eo. Vita tanteraka zany izany zao satria nila natsaraina manontolo natao béton manontolo zany le lakan-drano principal enina amby 30 kilometatra io fa mba ahafahana manitatra an'ilay fambolena any amin'ilay faritra avaratra zany any ambany any dia ny tohizana trano zany ilay canal fa ny tena zava-dehibe faharoa dia hitatsika eto amin'ilay fionan'ireo ilay misy canal P2 zany fanitarana ny Bamangoky izay natao 10,000 hektara ihany koa dia vita tamin'ity taona ity zany tokony afaka miasa amin'ny taona ho avy satria mbola misy an'ireo ilay ouvrage secondaire ho atao fionana eto dia misy ambon'ilay rano anitarana azy midina any ambany ihany koa zany hoe fitambaran'ilay voatondraka amin'ilay canal principal P1 miampy an'ilay canal principal P2 zany dia 1,000 hektara zany zao no afaka volena vary eto Bamangoky manomboka amin'ny taona ho avy. Rehefa ho vita tanteraka ny asa fanitarana ho ataon'ny tetikasa Bamangoky tsy isalasalana ny itombon'ny vokabary ary isy fiatraikany mivantana amin'ireo mpamokatra izany. Nitsanga amin'izay ary le mpanjakana namboarina amin'izay zany i bevoay natao matevim-be bevata ahafahana manao tanimbary namokatra hatra amin'izao zany izao zany izy eto amin'izao fotoana izao zany mandroso vokatra ny vary satria zany ampy le rano miampy an'izay zany ny fiainana eto zao zany dia lasa mitombo zany le fiainan'olo eto zany tsy arakaraka le tamin'ny taloha. Zaha eto zany misy jiro, zaha eto zany misy rano rehetrarehetra eto aminay eto. Raisina ho tetikasa fitaratra ny PEPBM amin'ny amafisan'ny fotodrafitrasa izay goavana sy maharitra ary olovain-jafy. Singa anaovana le canal en béton zany izy ireo. Raha voalazana teo zany zao fa misy any amin'ny 38,000 unité reo zany. Nanomboka tamin'ny volana juin zareo navita andreo zany hatramin'izao dia manomboka manamboatra an'le canal le en béton zany le demi-bus ipetraka ambonin'ireo. Rehefa vita izay rehetrarehetra izay zany dia mety mahatratra any amin'ny 50 taona zany ilay périmètre tsy dia misy entretien goavana be. Zay zany tena tsika tongavana dia ny hoe zay mahatonga ny teny hoe isan'ny périmètre manara-penitra indrindra eto Madagasikara izy ity natao aharitra mataona maro tadiavintsika atao manerana an'ilay périmètre vaovao rehetra izay ho amboarintsika ao anatin'ilay velorano hoe 1 hektara zany ny farany betsaka amin'ireo zany dia tokony ataontsika ohatr'izao mba tena aharitra lovain-jafy
ny zavatra amboarintsika amin'izao fotoana zao. Marina somary lafolafo le vidiny kanefany ny entretien zany ny fikojakojana azy tsy betsaka ohatran'ny le atao amin'ny tany isan'andro io zany. Dia zay zany isan'ny vina tiantsika apetraka ihany koa, apetraky ny fitondrana amin'izao zany, apetraky ny ministera amin'ilay fanajariana vaovao ataontsika. Roso manatratra ireo vokatra akendrena ny tetikasa ho fanitarana ny lemaky Bamango. Dia nijery ihany koa zany zay ireo lasa fanajariana dia toadrano bevoay ary nijery ihany koa ny fanitarana amin'iny tapany avaratry lemaky Mangoky iny izay vinavray tokony misy any amin'ny 5,000 hektara zany fanajariana vaovao ihany koa isany ao anatin'ny projet présidentiel zany ary ny étude zany dia efa hovatsian'ny Banque africaine pour le développement mba ahafahana tena mijery amin'ny antsipriana fantanterahana ny asa izay hanomboka afaty zany zay. Dia aorianan'izay zany mitady famatsim-bolaka ihany koa zany tsika amin'izao fotoana izao mpiarahany asa amin'ireo ilay mpiara-mino antoka rehetra mino fa tsy dia isolana zay rehefa vita soa tsara ilay étude izay ho ataontsika tsy ho ela dia vita ihany koa dia ho atomboka ny fanajariana ny tapany avaratry ny lemaky Mangoky iny izay tena ho lasa sombotry Madagasikara toerana. Zany natao dia satria ho ataony lalana mandeha menavaratry iny zany efa manomboka koa zany zao ny fanohizana ny lalana lalam-pirenena fahasivy miala eo anala misampy hatrany manja tetezana mitsaka eo Mangoky izay isan'ny lava indrindra efa nomboka daholo zany asa rehetrarehetra zany hoe tena misokotra tanteraka amin'ny fambolena fiompiana mijony zany fatra tsy mandrefana mino fa efa maleo tena fatra tsy mandrefana amin'ny lafo miara-tsakafo fa mba mandray anjara koa zany fatra tsy mandrefana amin'ny famatsiana ny faritra farehetra eto Madagasikara vokatra izay azo amin'ny faritra. Maro ny mbola ho atao ho toy n'izao fanitarana ny lemaka Bamangoky izao ho fanatanterahana trano ny velorano efa nosoritan'ny filoham-pirenena. Ny tany tokoa no fototry ny fambolena akoatra ny lemaky Bamangoky dia reto avy no anaovan'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono asa fanitarana velaran-tany volena sy ho ajariana ho tanimbary vaovao faritra Sava, faritra Sofia, ny faritra Boeny, ny faritra Alotra Mangoro, ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Menabe ary ny faritra Anosy. Misongadina miabo amin'ny fahavitantena arabary amin'ny taona 2024 ny hetsika ataon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny tetikasa sy fandaran'asa eo ambany fiahiny anana ambombava ny tantsaha mpamokatra ary hitondra ny vokatra ho eo amin'ny tsena na anatiny na ivelany. Fanamby iaraha-manana amin'ny vahoaka malagasy dia ireo mpamboly, mpanjono, mpiompy, mpamokatra tantanim-pianakaviana, vehivavy, tanora, ny fahaleovan-tena ara-tsakafo sy ny fanavaozana ny tontolon'ny famokarana eto Madagasikara eto